Hiresaka ny tontolon'ny zavakanto sy ireo mpanakanto malagasy isika dia andao ho resantsika ny mahakasika ny mpanakanto Cesar sy ilay renjanany Amyatch pokatoch izay niterahany zazavavikely moa izany Amyatch izany raha nanao fanambarana tamin'iny androny omaliny ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay rehefa nahita isan'andro tsy ampendrela moa isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ny androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny Cesar sy ilay renjanany no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tontolon'ny zavakanto manaraka ireto vaovao tsara ho an'ny tarika taimpogagy izay nahavita soram-panambadiana na ihany koa mariage izay nahazo vady vaovao mo ifaniry taimpogagy izay isany lohandohany ao anatin'izany tarika taimpogagy izany arabaina ifaniry tarika taimpogagy izay nanorona tokatrano vaovao ifaniry moa dia mipanorona mpitarika ary mpamorona hira sady mpihira ao amin'ny tarika taimpogagy andro vita zay dia nanorona tokatrano ihany koa imiky izay vadiny teo aloha sy natex dia izao ndray dia tonga amin'ny torony ifaniry ao anatin'izay fanorenana tokatrano zay midika izany fa tena tsy famerina intsony izany imiky sy faniry aorian'izao fanorenan'izy ireo tokatrano vaovao izay samy manana ny azy zao ka dia mirariny soa sy ny tsara hatrany ho an'ny faniry sy ny vadiny amin'izao fahavitany soram-panambadiana izy ireo zao aingane ho lambanakoho ka faty no hisarahana ary izay natambatry ny ao ambony aoka tsy hisarahan'olombelona tsy ny vavandolona akory na sisy ondresaka no ampisaraka fa aoka haifandevitra sy hiaina ao anatin'ny tokatrano mafinaritra ary hiteradasy sy vavy ao anatin'izany tokatrano mafinaritra izany hatrany ka dia mirariny soa sy ny tsara trano iaho amin'ny reto mpifanambady izay voananorona tokatrano vaovao ireto ao anatin'izay resaka tokatrano zay hatrano dia maro ny resaka mandeha etsiroa ary maro ihany koa no te halala sy te hafantatra misy kokoa an'ilay sipany mpanakanto fantadaza mopokanina amin'izao fotoana izao tsy iza moa izay sipany mpanakanto mopokanina izay fa iashle elody na iashle andriamihaja izay tovavy tsara tarehy no tsara bika izay nanaitra ny maro mo raha vantany vonahita an'ity hatsarambika ny vehivavy izay sipany mpanakanto mopokanina amin'izao fotoana izao ity raha mijery ny bika amantareny aloha dia tena tsara dia tsara ity ankizivavy kely ity ary tena mahateo tia mihitsiny raha vantany vo mahita azy nahazo lohany mpanakanto mopokanina nahazo azy ity fa izany ka tena hatsaram-behivavy tena misy ny vehivavy tena manja eto ambonin'ny tany ity ary isany nahazo anjara brikiny tamin'izay hamanjany vehivavy zay mo raha mpanakanto mopokanina ka dia arabaina ihany koa izy amin'izay fahazahony an'ity sipa manjakely izay sipany amin'izao fotoana izao ity ao anatin'izay sipasipa izay hatrano mo dia maro sahady ny resaka mandeha etsiroa manoloana an'izay sipany mpanakanto mopokanina izay satria lasa niteraka resabe mantsy ny fialan'ny mpanakanto mopokanina ao anatin'ny timbrikoro amin'izao fotoana izao ao mo ireo zay milaza fa sao de arambano io fitiavana io sipa io ihany no natonga ny mpanakanto mopokanina no niala tao ao indray ireo zay milaza fa noho ny tsy fahazakany ilay contrat sy ny condition iainan'izy ireo tao anatiny izay timbrikoro zay no natonga ny mpanakanto mopokanina no nanapa-kevitra ny hiala sy sintaka an'izay timbrikoro zay satria toa miasa mafy izy ireo ary mandeha foana ny contrat sy ny tourné etsiroa nefa tsy zarazary ny volazon'izy ireo ao anatin'izao lazan'izy ireo izay hita fa tena miakatra dia miakatra ary tena mafana dia mafana amin'izao fotoana izao raha mpanakanto mopokanina raha teo dia tena maro mpankafy ary tena tsara dia tsara ny hiran'izany mpanakanto mopokanina izany ka isany ankafizin'ny ireo ndray mbavilanitra amin'izao fotoana izao mo ny hiran'izany mpanakanto mopokanina izany ary izay indrindra no mahatonga azy tena misongadina tanteraka amin'izao
ankehitriny zao ka dia mirano soa sy tsara azy hatrany amin'izay lafiny zavakanto zay ho ataony zay na dia efa tsy ao anatin'ny team record azy izy dia irarintsika foana ny hitohizany izay lazany izay ao anatin'izay couple ny mpanakanto zay hatrany dia rehefa tsy nandrenesampio tao anatin'ny fotoana lavalava ny renjanaky ny mpanakanto Cesar tsy iza moa izay fa Amyatch izay andriambavilanitra isan'ny tsara bika sy tsara tarehy monina sy mipetraka any Frantsany izay noterahany Cesar anankiray be zao izay barbimo ny anarany zanak'izy ireo rahany heno sy re mandeha eny tapazotran-tserasera Facebook eny dia nivoaka tamin'ny fanginany ihany ity renjanaky ny mpanakanto Cesar ity ary nilaza izy tao anatiny en direct izay nataony fa tena tsy misy ny fandraisana andraikitra izay ataony mpanakanto Cesar manoloana an'ity zanak'izy ireo ity hatramin'ny nahaterahany mandraky tiany androany ary tena tsy andrenesampio no sady tsy ahitana an'izay fandraisana andraikitra izay mo ny mpanakanto Cesar araky ny voalazany ity renjanany ity hatrany izay tsy fantatsika mo na tena misy tokoa izay zavatra izay na tsy dia misy fa mety noho ny alahelo na ihany koa mety noho ny tehiverina amin'ity mpanakanto fantadaza Cesar ity angambany ny renjanany ka ngomangoma ao anatin'izay tehiverina izay ka mety zay ihany koa no antony zany rehetra izany nilaza ihany koa mo ity renjanaky Cesar ity fa tsy mahafantatry ny fisiny Cesar io zaza io am'izao fotoana izao fa ilay ray keliny ao no antsony hoe dada araky ny voalazany hatrany ary taorian'izay mo dia nisafidy ny hangina ny mpanakanto Cesar fa ny nataony fotsiny dia hoe rehefa ho tianareo ho lazaiko ny marina ho izy dia ho lazaiko ny marina raha toa ka izany ny tianareo io ny story izay nataony mpanakanto Cesar tao anatin'ny pejiny tao taoriany nandrenesany an'izay fanambarana izay nataony ity renjanany ity manoloana izay endrikendrika tsy fandraisana andraikitra amin'ny zanak'izy ireo zay araky ny voalazany hatrany nanaitra ny maro ihany koa mo nahita anilay hoe statian'izy roa izay tena nitovy dia nitovy tao anatin'ny indray andro inomaly alina iny ary samy nilaza mo izy ireo tao anatin'izay statut izay fa tsy resaka buzz no tedavina fa ny fahasoavan'ny tompo no nahatoa azy ireo ho izy ireo hatrany ary eo indrindra no miteraka resabe amin'izao fotoana izao ny amin'ny hoe inona no zavatra tena misy marina ary iza no tena hanazava ny zavatra tena misy amin'izy roa ireto ka miandry ny fanazavana avy amin'ny Cesar avokoa ny olona rehetra amin'izao fotoana izao indrindra fa ireo mpankafy any mpanakanto Cesar izay tena miandry fatratra an'izay fanazavana avy any amin'ity mpanakanto kalaza ao Madagasikara ity amin'izao ankehitriny zao tsara ho marina hatrany fa namoaka rakikira vaovao ny mpanakanto Cesar voatsela iny izay nirahany tamin'ny taxa olo fotsy ary isan'ny tena mandeha dia mandeha mo iny hira izay voanavoakan'izy ireo iny ary tena malaza iny hira iny na any anaty TikTok zany na any anaty tambazotran-tserasera Facebook zany na ato anaty YouTube ato dia tena malaza dia malaza iny hira iny ary ankafiziny tanora marombe izay resaka challenge tao anatin'iny hira izay navoakan'izy ireo ireny ka izay no tena antsoina hoe succès total iny hira izay voanavoakan'izy ireo iny ka dia mirano soa sy tsara hatrany ho an'ireo mpanakanto kalaza ao Madagasikara ao engany hitombo laza hatrany izy ireo ary tsy ho lefy laza izy ireo amin'izay zavakanto ataon'izy ireo zay ary engany ihany koa hitondra hafatra sy hianatra ho an'ny tanora foana ny hira izay ho avoakan'ireo mpanakanto ao Madagasikara ao izay zay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatrany farany asa diny ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nito sanandro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa